dia manolotra ny ravafinaritra topolasy topoko vavy tonga soeto amin'ny fandarany Madagasikara Nosy Maitso magazine fandarana zay raha antsika eto isan-kerinandro ny ity fandarana ity moa dia resahana indrindra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana anio sika dia iresaka indrindra mahakasika ny mangrove na ny alaonko zay anisan'ny mampanakarena ny Madagasikara aty amin'ny faritry Sofia hitantsika zao fa dia misy mangrove maro dia maro ary fanandrefy amin'izay indrindra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mangrove amin'izao fotoana izao zay dia eto amin'ny Siranatsambony ny Antsoy izay mioakomana miaraka amin'ireo vondron'olona ifotony miaraka amin'ny zareo anivo ministera ny tontolo iainana sy fandrosoana Rovanjafy andeha hanao fambolena alaonko zany amin'ny toerana satria nambaran'izy ireo fa tena efa misimba ny alaonko eto amin'ity toerana ity ary dia anasa tompona andraikitra iray zany tsika ao amin'ny ministera ny tontolo iainana anao an'izay resaka mangrove izay mirabanao tompoko. Ia, falmerabanareo koa namana be tagnangana fimanana. Manona ny fanomanana amin'ity hetsika ataonareo aty zany? Ia, ny faritra Sofia dia mankalaza koa zany andro iraisam-pirenena ho an'ny Roivoary ho an'ny alaonko zay. Dia androandro zany ny andro fankalazana dia manomboka androany manatanteraka ny fambolena onko zay atao any Kingamolotra. Kingamolotra io andohany andrano lava ao anatin'ny fokontany Ambalarano Nord, commune Ambanivohitra Ambodimandresy ato anatin'ny districtany Antsoy. Manao aloha zany ny fandehanana makany maritra ve ny diatsika amin'izao? Ia, ny diatsika faharetan'ny diatsika eo amin'ny 30 minitra eo. Mandeha sambo zany atsika. Zany hoe misy sambo anankiroa moa hitatitra atsika jiaby ireo ny olona efa vonona tanteraka fa ny rano moa zany ny olana atsika io satria toerana ambolentsika zany mbola misy an'le rano. Misy an'le rano mbola tratran'le marée haute zany dia efa hidina le rano amin'izao dia rehefa ritra tanteraka le rano amin'ny toerana ambolena dia eo atsika vao afaka mamboly. Eto amin'ity Siranatsambony Antsoy ity no lalana fivoahana sy fidiran'ny vokatra ato amin'ny faritra Sofia. Inona moa no ifandraisan'izay amin'ny fambolena onko izay resahantsika ato anatin'izao loha hevitra izao? Misy dia misy tokoa satria matoa ny faritra Sofia mahavanona fambolena tanety maro dia maro dia ny alaonko no tsara tantana ka afaka miaro ny nofotany tsy hokoan'ny rika ato amin'izany faritra izany. Vavolombelona zany ny fisiany reto vokatra katsaka amin'ny taoniny maro izay tazantsika mivezivezy eto amin'ny Siranatsambo ireto. Izy ireo dia ho alefa amin'ny sambo andehany amin'ny faritra hafa. Izay no fanazavany Ramatolo Rizanina. Izy no mpiandraikitra ny fitaterana katsaka amin'ny sambo miainga avy eto amin'ny Siranatsambony Antsoy. Katsaka miainga avy any amin'ireo distrika rehetra ato amin'ny faritra Sofia moa ireto mandalo ireto. Ty zany katsaka avy amin'ny distrikny Antsoy, Befandrina, Mandritsara, zany hoe amin'ny Sofia, Sof, Mambokony, Port Berger. Dia anatin'izany Belanana, Befandrina, Mandritsara, Analalava koa. Avy amin'ny district agny. Eo amin'ny nareo zao mandray katsaka manodidina ny amin'ny 4 taonina any zany isan-kerinandro na isan-kerinandro. Raha isan-kerinandro izy zany mandeha par saison raha amin'ny manomboka tamin'ny mois de avril manko misokatra ny katsaka. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. 6 mois zany tegna fotoan'ny katsaka. Dia ça dépend le izy. Ohatra hoe mois d'avril mbola kelikely. Ataoko hoe 50 tonnes par semaine. Dia miakatra fa zay zao tena hoe ivon'le katsaka. Mandray hatramin'ny 500 tonnes. Zay par semaine. Karazany par jour zay misy mahazo 100, 200 tonnes par jour.
Zany hoe ho an'ny olona manatitra katsaka eto zany raisinareo foana zany zay tonga ia raisinay foana io zany ny tena tanjonay LFL Gris zany vidy katsaka amin'ny paysan le mpamboly direct mandeha aminay fa tsy misakana ny collecteur dia misy koa atao aminay atao hoe sous collecteur zany le olo efa mpividy katsaka ihany izy fa tsy ampy vola dia omeny fond izy mividy katsaka fa mividy katsaka amin'ny aradrariny zany hoe rehefa toerana tsy tokony nambolena katsaka nambolena olona ohatra hoe amin'ny ala fady sisisa tsy izay koa isan'ny tanjo le tontolo iainana dia tsy maka izy avec condition zany le olona irany mividy regny zany hoe nareo zany manara-maso ny fotony mihitsy ia manao suivi zany zay ny za RR responsable régional ny ato amin'ny Antsy dia misy namana technicien koa ny tena mivezivezy manao suivi any manao ana ny kalitao qualité ny katsaka qualité ny katsaka vidina zany zay zany misy qualité tadiaviny fa tsy hoe nividy comme ça fa izy aloha voalohany katsaka mena tsara dia madio tsara dia jaune le jaune zany tsy mividy le fotsy zany hoe rehefa fotsy na tafiry-taona tsy ilainay satria amin'le protéine agnatiny zany tsy mitovy le jaune sy menamena zany hafa le fotsy regny hafa tsy dia misy le protéine satria objectifnay mamboatra provandy ia provandy hoan'ny akoho sy ny sisa sy ny poisson ny kisoa sy ny sisa regny eto amin'ny abattoir fokotany ray eto Antsohizo zao misy atsika zao toerana fiatsonan'ireo lakana mpitondra hazo sy ny arina fandrehitra avy any anaty alaonko any na dia voararany lalàna aza ny fampiasana ny onko atao kitay na ho atao charbon sy ny fanaka na ihany koa izay filana mitovy reto amin'izay dia tsorona ny marina fa tsy dia voahaja loatra izany lalàna izany eto satria fomba fanaon'ny olona teto nandritry ny taona maro ny mandrava alaonko natao hivelomana hanika sarotra dia sarotra ny fifandresen-dahatra amin'izany tokantrano maro eto Antsohizo no manjifa na mividy ny kitay mividy ny hazo mividy fanaka na mividy charbon izay vita amin'ny alaonko eo amin'ny andavanandro piainan'izy ireo anaty alany nga misy afahandreo manao motro entina manao anazy io sa anaty ala afa misy toerana amboary tontagna amboary igny asontsonotro izy avy amin'izay asiagna atako amin'izay le kakazo charbon ninao ny charbon amin'ny oko sa mampiasa le charbon amin'ny atiala tanety ave zay io ave fa ave na canara uji e charbon ave un concours anatiny ao tsy agnatiny akio ay marina kiriki anao zany mampiasa vola amin'izy io mampiasa vola anao zany reto charbon reto boka tsininaho mbola fara aina anao mbola fara any mbola misy ho avy io zany ety amin'ny abattoir eto amin'ny tanàna Antsohizo zany no misy atsika zay toerana zay tsy lavitra ny fisina alaonko izay tazantsika eto amin'ny sary avy eto akavananato io dia alaonko avokoa ary eto amin'ity abattoir ity no toerana fionan'ireo olona zay mampiasa ny
ny hazo onko zany reto hitantsika reto zany dia onko daholo zao rehetrarehetra hitantsika izao zany hoe ampiasain'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro entiny manao fefy entiny manao trano zany hoe maro be zany ny antony ampiasan'ny olona nytony hazo onko itony satria dia hazo lehibe misy izy ireo dia zao moa dia resaka kely amin'ny Antoine tsika makasika indrindra ny fampiasana izy ireo zany onko zany i Antoine dia mpiasa eto amin'ny abattoir eto ary tsy nisalasala mihitsy izy ny nanazavany hoe fampiasana ny onko aminareo eto moa zany be miala onko aminareo eto itony fa tsisy ala onko loatra aketo fa magny amin'ny lavagny tenangalale kakazo amin'ny analalava ny tena misy ny tegna izy ka mety fa tsisy amin'ireo ny fa ny zala ataontsika hoe mpananan'izy io mpitrandraka alaonko avy eto reo no manao anazy io tsisy avy eto mbala vahiny mara fa fitadiavagna izy raha atao fa tsy raha lamantegna afa bebe zany fa inafo moa ny tombotsoa azo amin'izy io eo documentaire eto zay tsy mila zoaka dako fa misy raha tombontsoany hely azondreo aminazy dako zoaka ohatrany atako moa za mpandeha posy reo zaho za mikandra miposy reo fa maza tsy osy mpangalakakazo zareto mpinjimba raha tsisy ake navoaka ndraiky donc tateky hely zare voaby fa ela nisy nyty abattoir ty moa teto mafa ela ya ary misy mpanano anina eto zany misy mpikapa hazo mpanao maçon mianity izy ty mpandrafitra mipitetiky fa mipitetiky le hazo fa misy mandeha mpandrafitra tsisy loatra hita apitetiky hazo zany fa tegna misy reto hazo reto zao avy amin'ny atiala onko reto atiala onko reto atiala onko reo ahoana fatarina azy hoe avy amin'ny atiala onko reo afahana manavaka azy amin'ny atiala votany sambisany zany le onko ndraiky ny kakazoala onko zany fa izy edy reo efa izy avy reo izy jiaby reo tsisy kakazoala zareo izy aby zareo maventy izao misy mbala misy gedagedany izy andisindreo aby tsy ngedangeda dia atao inona fampiasan'olona an'izy to magnano koboany magnano tragno efa samby amin'ny hasany eto an-dranoloava moa tsika amin'izao fotoana izao manatrika ny fambolena ny onko izay atao eto amin'ity toerana izay mahatratra 10 hektara no anaovana izany fambolena onko izany miaraka amin'izareo ny Dread ny Sofia na ny solotenaparitry ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy maromaro ny onko efa maniry amin'izao fotoana izao tsasakadiny monja atao aorianany nanomboana dia efa lasa satria reto olona reto dia efa zatra mamboly onko zareo zany raha ny fandehany araky ny hitantsika izao ary dia ny tena moa zany dia anisany andray anjara borika ihany koa hitantsika eto ny onko izay nivoleko zany ty zany dia nataon'ny fandarana Madagasikara no Somaitso magazine ho anjara didy sy andraikitra ny manao fambolena amin'ity onko izay natao teto rehetra anisany nivolenay zany fa zao koa sika dia iresaka ikorana amin'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny Dread eto Sofia efa mandeha fambolena onko hitantsika fa efa maromaro ny volovolo tonga maro zany ny pisehatra momba ny onko ety Antsoy
Ahitana fikambanana mpamboly honko, fikambanana Sofia Metso, fikambanana Menuisier, VOI. Eto zany efa vita le parcelle ambadika eto. Ty magnoloana antsika ty ny sisa tavela. Miala veto moa zany antsika iverigny Antsoy mandeha vedety. Mbola tiany mafisiny fogna ty toerana ty zany ao agnatin'ny falitry nafindra fitantanagna amin'ny VOI. VOI Tsaramandroso Fokotany Ambalarano. Inona ny tena tombony? Inona ny tena tombony amin'ny fambolena honko? Ya ny tombony moa zany antsika fa ato anaty lahonko to mangrove eto zany ato no toben'ny trondro, indrindra fa ny drakaka zay mampalaza ny Antsoy. Reo mpikambana VOI reo zany sady agnatin'ny fikambanana mpanjono ihany koa mpangala drakaka, toerana fitobian'ny drakaka zany tatsika fa ndraindray misy lavaka regny tatsika regny zany lavaka angadian'olo drakaka, zany hoe misy mihaza drakaka zany agnaty lahonko ankoatran'le manjono agnaty ala. Raha tokony ho izy zany misy fagnaramaso zay arahagna VOI fiarovagna lahonko, misy koa zany asa fagnarenagna amin'ny alalan'ny famboliagna honko zay tanterahagna miaraka amin'ny VOI tovy le taontsika niany ty. Ny ponina eto Antsoy dia sakefa resy lahatra fa tena ilaina ny fikobabiana ny alahonko satria dia iakina ny fiveloman'izy ireo. Iray amin'ireny Iratsara Eme izay anisan'ny tonga nanao ny famboleka-kazo tety amin'ity toerana ity. Nilaza izy fa tena ilaina ny tontolo iainana ny vokatr'izao asa ataon'izy ireo izao. Ny mazava-dehibe fikobabiana honko mazava ho azy fa ilaigna amin'ny tontolo iainana le zava-maniry zany. Ary iainan'ireo zavatra mananaigna aty an-dranomasina, drakaka, ny laoko, avy amin'io zany atandreo hanigny. Dia avy koa moa ilain'ny fiainana koa izy io satria efa maro ny lasagna tsy maintsy soloina amin'le filan'olombelogno, magnamboatra tragno, magnino ka tsy maintsy soloina. Zay angamba agnisan'ny mahazava-dehibe azy. Ho anareo aty ny honkonareo mbola matevina ny ala sa efa simba efa robaka aby? Somary efa lasalasa le honko. Ina mahatonga zay? Le ologno zany mangalatra hatrizay ka hatrizao nefa tsy manolo. Ya. Ka raha rinsitsy ny fitondram-panjakana amizao raha ohatra ka manao zao fagnitsehana, fagnitagna geda be mifamboliagna le ala honko zany. Ya. Ina no afatra ho an'ny taranaka? Afatra ho an'ny taranaka, indrindra le mpampiasa azy tokony miezaka amin'le famboliagna, magnano fogna isan-tagno ary fitondram-panjakana koa tokony hagnampy satria zava-dehibe loatra ny famboliagna zava-maniry na an-tanety na an-dranomasiny dia ilaigny zay ny afatra mazotoa atsika taranaka faramandimby ambolan'izao honko zao mba n'olo ny halantsika zay efa simba. Ao anatin'izao etsika famboleka-kazo zao dia nandefa solotena ho an'ny famboleka-kazo ireo seha-piariana rehetra izay miankin-doha amin'ny filana hazo ato amin'ny faritra Sofia. Anisan'ireo namaly ny antso ary tonga ampavitriana mihitsy zareo avy eo amin'ny sendikana ny mpandrafitra tamin'ny alalan'ny Randriamahazo Sezara. Tena efa simba ny tontolo iainana hoy ity ranamana ity ka tsy maintsy mandray andraikitra ny sendika. Izahay ozy izy dia mampiasa ny hazo entina manamboatra fanaka, entina ihany koa atao fitaovana amin'ny fanorenana trano ka noho izany dia mahatsiaro tena ho tompona andraikitra izahay. Antony mandrisika zay amin'le famboliagna honko zany dia mahatsapa zay fa hoe efa simba be zany le tontolo iainana. Simba manao moa sy efa ripaka zany ny ala dia anolo an'izay le fahasimbany ala zay ny antony andraisanay anjara. Nareo anaty fikambanana moa zao misy firy nareo? Taona? Misy firy nareo anaty fikambanana? Anatin'ny fikambanana zao dia mahampy 100. Firy am'izay mandray? Mety jiaby mihitsy zay jiaby fa hoe tsy mahatonga zay tsy mahacomplet zay eto misy nandeha nikarakara le toerana andraisana le lanonana. Manahoana ny fandehan'ny fanaovana fanaka sy amin'ny asanareo eto moa zany firy pourcent ndreo moa zany honko?
le fanaovana fanaka zany eto afa tena marifo satria le hazo efa lany dia implisin'izay koa moa le fidim-piainana zany efa miakatra be. Mbola mampiasa onko nareo? Efa tsisy zany efa tsy dia mampiasa onko loatra satria le onko zany efa lany. Karazan-kazo ino zany ampiasainareo? Zay zany efa miditra amin'ny le hazo moderne amin'izay acacia. Avy izy? Avy any Tanambany Manambaro, commune Bofotaka. Ny acacia maro? Misy mitady maro zay. Anaovanareo ino? Anaovana fanaka. Fanaovana trano? Anaovana trano dia mbola io ihany, mbola acacia ihany dia Ina no afatra zany amin'izao hoe fambolena ny ala onko? Ny afatra avy ety amin'ny mpandrafitra Antsohihy zany zay mbo mangataka toerana agnatanterahany fambolean-kazo io na an-tanety na an-dranomasina satria zay zany atreto mbola tsisy toerana mbo hoe io zany nareo ambolenareo hazo dia karakarainareo. Zay zany mbo fagnirianay hoe mbo misy toerana atolotry ny fanjakagna zay hoe io ny toerana anaovanareo fambolena hazo sady karakaraina. Ny fitalevam-paritra ny ministera ny tontolo iainana sy fandrosoana no voahinjafy ho an'ny faritra Sofia izay nanomana ny hetsika fikobabiana ny roivoary ny ala onko an-dranomasina teto dia tsy mitsahatra ny manao tantsoroka ireo mpamboly onko ho an'ny faritra rehetra ka anisan'izany iry zareo eto amin'ny fokontany Ambalarano izay tompony izao hetsika izao voalohany. Mila manaraka toromarika avy amin'ireo teknisianina arak'izany ny fambolena onko amin'ny fampiasana ny propagule na ilay zanakazo na zanaka onko. Ty onko vavy ty ny atao hoe onko vavy. Karakaraha ty zany mamboly ty zany le lohany magnaboaka raviny dia ty zany le vahiny. Tokotoka raha igny zany milevigna amin'ny tany zany afaka midoko tsara izy tsy afaka rano zany izy. Ao. Mayagna ambany Marivo ohatra zao? Marivo mayagna ambany ohatra. Marivo. Ao no matarina onko lasa onko vavy izy io? Samby hafa zany ny raviny ary ny voany samby hafa tsy mitovy zany izy. Samy maniry amin'ny ranomasina izy fa le endriky zany tsy mitovy. Ny onko lahy zany lasa gedagedan'ity zany tegnany. Onko vavy zany izy madinika ohatran'ity zany tegnany. Ty zany onko lahy zany ty. Ty zany atao hoe onko lahy zany ty. Fa madinidinika raviny io zany atao hoe onko vavy magnameo voana ohatran'ity. Maro karazany be zany onko, ao ny onko vavy, tsitologny, onko lahy, farafaka, afiafy, jiaby zany onko. Ary maro koa ahitra zany maniry agnatin'ny onko ato koa zany miaraka amin'izy ireo. Ao ny koropandjava, ao ny ahipano, isan-karazany zany ahitra hitatsika zany maniry miaraka aminazy. Kazakazo hafa kely mihitsy aloha zany ny onko fa tsy mitovy amin'ireo kakazo hafa. Zava-dehibe ny fanoloana aingana ny onko tapaka na ireo efa maty tahaka ity hitatsika ity raha ny fanazavany Randretahina. Izy moa no talen'ny ONG Mikajy Natiora. Tsy tara mihitsy reto ONG Mikajy Natiora reto raha vao misy hetsika fiarovana ny onko aty amin'ny faritra Sofia ka eto Inga Randretahina dia mitondra fanazavana ara-teknika mikasika ity onko tapaka iray ity. Ia ty zao anisany hitatsika eto zany profo mipetaka zay fa hoe lavinisy kakazo hita tena geda mavinty be mihitsy. Dia ty zany anisany hoe nisy kakazo be teto fa tapahan'ologno zany le izy. Ka zany anisany antony anaovagna an'le fambolena onko mba anoloagna an'ireo kakazo zay efa lany zany. Ary tsara fantaritsika fa ny onko mampiavaka izy amin'ny reboisement na hoe restauration forestier jiaby. Ny onko dia tsisy hoe kakazo vahiny, kakazo zanatany, fa onko dia fa onko. Ary koa tsy onko tsy maniry amin'ity.
koa kakazo hafa zany atao dia efa maty. Atsika manko zao afaka manao reboisement, manao kininina, manao acacia, manao hoe kakazo zany tany. Fa ninazy zany dia honko fona atao eto. Ary ny honko zany no kakazo tokana afaka maniry agnatin'ny rano sy amin'ny tany maikimaiky. Izy zany tsy voatery maiky be fa azon'ny rano koa zany izy misy fotoagnany dia vao maiky. Zay zany tena mampiavaka ny honko. Ary ny honko zany izy koa zahavagna izy raha tokony tena izy tokony tsisy fotoagnany fanaovagna an'le reboisement fa afaka atao mandavan-taona foana izy. Fa noho hoe atsika zany raha mampiasa propagule ndraika dia efa misy voany latsaka matoy zay vao afaka magnano an'le reboisement. Fa raha ohatra ka hoe avy amin'ny pépinière zanakazo natao dia afaka atao foana zany izy. Ny honko zany dia tsy atahorana amin'ny resaka hoe reboisement amin'ny tanety, amin'ny resaka hoe haintany maina tsy azon'ny rano, fa izy zany misy fotoana azon'ny rano dia lasa ny rano, azon'ny rano dia azon'ny rano dia azo antoka tsara zany no hampaniry ny honko. Ny honko raha zavantsika koa zany dia kakazo manana antony lehibe mihitsy. Voalohany aloha hoantsika olombelona zany, izy zany kakazo ampiasaitsika, tsy afentsika zany charbon, honko anisan'ny tsara mihitsy. Misy olo mampiasa fanaka amin'ny honko. Ary ankoatran'ny olombelona koa ny zavaboary hafa zany, misy vorona, misy zany fitilibengy zany zao dia tsy afaka velogno koa tsy amin'ny kakazo ny honko koa misy anazy. Ny honko zany tena manandanja be mihitsy satria fa anisan'ny efa nazavaiko tao zany izy satria écosystème miavaka be zany ny honko.